sambany Madagasikara no ampiatrano ny fiaonany iraisam-pirenena ho an'ny fanovana arakajy mirindra aty Afrika amin'ny volana Mey izao. Santionan'ireo amin'ireo vaovao atongotra anao amin'ity takariva ity miaraka amin'ny Irène Ravololo Armand. Oratsika eto Madagasikara ny fiainana iraisam-pirenena ho an'ny fanovana arakajy mirindra aty Afrika na ny ATDA andiany 12 sambany sika no ampiatrano etsika goavana io amin'ny volana Mey ho avy izao. Mampionina Rakotoarson no nanangona ny vaovao. Ny taona 2024 no nandray anjara voalohany tamin'ny ATDA na ny fiaonana iraisam-pirenena ho an'ny fanovana arakajy mirindra aty Afrika i Madagasikara izay natao tany Maroc. Tao anatin'izay no nahavoafidy ny firenena malagasy handray ny andiany 12 amin'ity fiaonana lehibe ity. Ho tanterana eto Antananarivo ny 7 sy 20 ny volana Mey 13 sy 20 ho avy izao izany. Tsy tonga ho azy anefa ny antony safidianina ny Madagasikara ho mpampiatrano ny ATDA fa noho ny fananany ny vina lavitra sy matipaika ary mitombona amin'ny firosoana makany amin'ny fanovana arakajy mirindra izay napetraky ny fitondram-panjakana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Financé de bailleurs, la PT, confiance claire, après la technique et financier, c'est que Madagascar, il y a 500 millions de dollars. Et en Afrique, ça, la réserve digitale, si mis pays en Afrique, à part Madagascar, à Pindo, à fond de la réserve Naïdo, d'un montant aussi important. Et ça, il y a une marque, une chute qui s'est libérée de l'Atlantique, un passage atlantique. Oui. Marina maritotsika ary azo tanterahana. Marina mihitsy ny tenenao manana problème energetika, manana problème connectivité sika fa izany ataontsika misofotrofona. Ary zany hoe resaka hitanareo ngambany fanjifalemana misy 1200 milliards eto Antananarivo. Mandeha amin'ny réseau anjirama io sy mandeha amina énergie batterie amin'ny stockage na énergie. Efa mandeha manana fibre optique nationale fanjakantsika, manana data center fanjakantsika. Fiompana bebe kokoa amin'ny adiefitra entina piroboroboana ny toekarena Nomerika aty Afrika ny ATDA. Handraisana ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny Nomerika, hiantsona mpamatsy vola sy mpampiasa vola ho tonga eto an-toerana, ahafahan'ireo tanora malagasy manana traikefa hampiseho ny fahaiza-manaony amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao azahoana asa mendrika. Eto Madagasikara, reny orinasa lehibe rehetrarehetra any ivelany dia mampiasa ny fahaizantsika eto Madagasikara daholo ny ankabezany. Na resaka call center na mitelanareo zany Amazon zany ny call center Amazon eto Madagasikara. Raha resaka Microsoft, raha resaka Air France, raha resaka Deliveroo, raha resaka Uber, zany rehetrarehetra zany call center ndreka eto Madagasikara. Ary rehefa nanomboka nametraka tongotra raiky eto Madagasikara izy dia mijery hoe tena mahafinaritra amin'ny miaramiasa amin'reto malagasy reto fa mahay-miasa no misy main-d'œuvre qualifiée be dia be. Dia nampidiriny keo ny tongotra fandroana dia mahita izy hoe ny ingénieur informaticien eto Madagasikara koa dia mahay. Izay ny ataontsika ilay hoe offshore na outsourcing amin'ny resaka développement logiciel. Resaka ny ankabeazany no nasa frantsay manao intelligence artificielle dia eto Madagasikara ny développeur manao anazy. Tiako tenenina hoe amin'ny resaka économie numérique, dia resaka emploi direct fotsika amin'ny resaka développement informatique dia tsy lasaka mikasa avy amin'ny emploi. Zava-dehibe ato anatin'ity fiaonana ity ihany koa ny fisian'ny filakevitry ministra misana ny Nomerika ato anatin'ny kontinanta afrikanina. Miaraka amin'ny Alliance Smart Africa sy ny tambazotra francophone ho an'ireo ministra misana ny Nomerika any an-toerana ihany koa. Mpandray anjara avy amina firenena afrikana sy eropeana hatramin'ny 300 ahitana ministra 730 no andrasana amin'ity ATDA na ny fiaonana iraisam-pirenena ho an'ny fanovana arakajy mirindra aty Afrika andiany 12 hatao eto Madagasikara ity.